Vaovao hafa tanteraka no tanterahana ny telobolo jona lasa teo ny famoahana ny andiany fahatelo amin'ny mpianatra asa tanan-dehibe izay vokarin'ny komandinierin'ny fampandrosoana ao anatin'ny tafika malagasy toy ny manao fanompoam-pirenena ihany izy reto saingy mandraty fiofanana kosa eo amin'ny tafika malagasy zany zava-dehibe amin'ny asan'izy ireo ny fanaovana fiofanana tahaka izao. Enimpolo ny isan'izy ireo teny am-piandohana ary mpilatsaka an-tsitrapo avokoa saingy tsy vanona amin'ny alalan'ny fifaninanana. 5 sisa no notolorana ny mari-pahaizana sertifika teknika professionnel, 5 no nialan-daharana. Roa taona ny faharetan'ny fiofanana izay mizara 3 mazava, 3 volana ho an'ny fiofanana fototra ary miaramila ary 9 volana mianatra ny spesialiteny safidiana, 10 volana kosa ny fampiarana ny zavatra nianarana amin'ireo orinasa maro samihafa. Misafidy ireo spesialité no safidiana izy 5 mirahalahy raha tsy hitanisa fa tsy ny mekanika, elektricité, soudure sy ny maro hafa ihany koa. Marihana fa niforona ny taona 20 nitetika asa SMAD izay mizara 2 dia ny SMAD ambanivohitra manaraka fiofanana amin'ny fiompiana sy fambolena ary ny fitantanana asa ambanivohitra sy ny SMAD andrenivohitra izay mianatra ny asa an-tanan-dehibe. Nambarany Jeneraly Benita Major, Jeneraly ny tafika malagasy, ny Jeneraly Razafindrakoto Lantoarikady fa tamberina ny didy mivantana avy amin'ny tafika ho an'ny tanora malagasy maro izay tsy manana ny hoenti-manana anoizana ny fianarana ity tetikasa ity. Vonona tokoa ianareo, ijery ny hoavinareo. Vao ny tingadalana voalohany no vitanareo zay ny amin'ny fiofanana. Fa ny manaraka dia ny fitadiavana asa izay tsy mora amin'izao fotoana andalovantsika izao. Afaka mamorona orinasa ho anareo manokana tsirairay avy ianareo na anao fikambanana kely azy hoy izy araka ny fahalalana izay azonareo. Ity tetikasa SMAD ity dia maneho ny fandraisana anjaran'ny tafika malagasy mivantana amin'ny fampivoaram-pirenena amin'ny alalan'ny fanofanana arak'asa ireo zatovo izay manao ny fanompoam-pirenena. Hoezahana ahenika ny nosy iray manontolo ity tetikasa SMAD ity izay entina hanampiana ireo tanora malagasy maro tsy hanasa.